ao amin'ny Matthieu avana toko fa 7:20 hosingantsika manokana ny 9:20 Matthieu 7:20 dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany avana. Sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandidiako anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Zany no mahatonga ny fanamasina ampatsiaro antsika fiangonana hoe manatrika anao nge ny tompo hoe, manatrika anao nge ny tompo hoe. Fa ianao very fiangonanao, na amin'ny alahady maraina na amin'ny andavanandro mpiainanao, manatrika ny tompo. Ny ahafantarana hoe manatrika ny tompo ianao ry havana, ny ahafantarana hoe manatrika ny tompo ianao dia tokana ihany io tompo izay momba antsika ambara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao io miteny amintsika isan'andro, tsy ny alahady ihany fa isan'andro. Ary ny ahafantarana hoe manatrika azy ianao, mankato azy. Zay ry havana, manahoana fankatoavanao ny tompo. Mety chorale mpanao louange ianao, mety chorale mitambatra ianao, mety mpitendry orgue ianao, mety décone ianao, responsable sampany ianao, fa mety tsy manatrika ny tompo ianao e, satria tsy mpankato ny teniny. Saotra ny tombo isika ny amin'izany teny entitra nefa mazava be izany, ary dia hitombo isika amin'izany hoe fankatoavana izany. Velona ry havana io tompontsika io, velona Andriamanitra, ary miteny izy dia maniraka mpanompo izy hitondra n'izany teny zany amintsika fiangonana. Isan'izany Paoly ao amin'ny Perikiopa. Fa zao ry havana, efa fantatrao ngamba hoe zava-dehibe ny fankatoavana, fa tsy fantatrao ny enjeu-n'le fankatoavana. Dao jerentsika ny Jaune 12:20 ry havana. Jaune 12:20. Jaune 12:20. Ndeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy any, zay mandaa ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy, ny teny izay milazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Fiangonanao, io teny tsy rarahinao io teny tsy ankatoavinao io teny valianao hoe fareko zany, fa ny azo ny hevitra io no hitsaranao amin'ny andro farany. Mianatra isika, fantatra fa misy examen. Miasa isika, fantatra fa misy évaluation. Fiainantsika ry havanao dia handalo fitsarana. Ary io teny tsy rarahintsika io no hitsarantsika. Mieritreretra ry havanao. Ao amin'ny hira voalohany izay mitondra ny lohateny hoe midera, dia mazava fa Andriamanitra ny deraina, fa hoe derao ny anarany. Zao no izy ry havana, derao ny anarany. Fantatrao ve io anarany io? Akoatran'le efa nitenenina tsara be tamin'ny louange teo hoe Jesosy Kristy. Fantatrao ve ma Jesosy Kristy azy? Fantatrao ve? Nivakina tamin'ny Matthieu teo hoe manana ny fahefana rehetra izy. Ato amin'ny raha hoe mitadiavany Jehovah sy ny heriny. Tsy manana hery fotsiny Jesosy ry havana, fa manana fahefana rehetra izy. Mahasamihafa ny hery sy ny fahefana. Misy olona ohatra hoe culturiste na boky na sotran'izao, be hery be izy fa tsy manana fahefana izy. Fa Jesosy amin'izay zavatra hita sy miaina na tsy miaina, manana fahefana. Fa zao ny problème, nomena azy ny fahefana rehetra
fa mantiny teny ianao amin'izao marain'izao hoe manana fahefana amin'ny fonao ve izy, manana fahefana amin'ny fonao ve izy. Mandinika ny tieteto hoe miderahan Jehovah miantsony anarany, atao fantatra ny firenena ny asany, mitadiavany Jehovah sy ny heriny, atao vorehirehina roa ny anaramasina. Zay no ataontsika petit ariavana. Fa ny petit deux, azo deraina ve ny herin'Andriamanitra amin'ny fiainanao e? Azo deraina ve ny herin'Andriamanitra? Hita amin'ny fiainanao ve ny asany? Tsy ny asa ataonao no deraina, fa ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ry havana. Ary izy manana fahefana amin'ny andro fitsarana apiditra anao any an-danitra ry havana. Ao amin'ny perikopy ao misy karazan'olona mahavariana. Ao amin'ny Matthieu 7:20 misy Jesosy dia misy olona lazaina fa ny ankohaka, misy olona lazaina fa ny anahana, misy olona ary amin'ny asan'ny apôstôly laza hoe nanda ary ny teny ratsy. Misy amintsika ravana gaga fotsiny tantarandreo katekomena reo hoe zangeka itenenana ratsy pasteur amin'ny fianakaviana rehefa mba miteny an'izao. Misy amintsika ato mpiteny ratsy ny zanatsika rehefa mijoro vavolombelona izy. Hovay zany ry havanao, tsy diranao any an-danitra zany. Dao jerentsika farany ny Matthieu 10. Matthieu 10 4:10 sy 10:10. Matthieu 10 4:10 sy 10:10. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay tsy hampandroso anareo na tsy hainy teninareo raha miala amin'izany trano na tanàn'izany ianareo dia hintsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana ny ho amin'izany tanàna izany. Ry havanao, misy olona ato ho moramora kokoa no hitsarana ny Sodoma sy Gomora, no hitsarana azy, no tsy firarahina ny tenin'Andriamanitra io. Zany fampieritreretana antsika zany. Tsy ampy mihaino toriteny, tsy ampy milaza hoe mahay io mpitoroteny io, tsy mahay io mpitoroteny io, tsy ampy ny hoe mitsetra io mpianona toriteny, tsy ampy ny hoe latsa-dranomaso ary io mpianona toriteny. Ankatoavy ny teny dia anaporofo amin'ny Jesosy hoe zako tena mifanatry tava aminao Jesosy, mifanatry tava aminao ary mifanatry tava aminao ety an-tany. Mpiompendrasana zay fifanatrena tava aminao ary dia faly fa derain'ny olona ianao no ny herinao sy ny asanao ato amin'ny fiainako. Ahoanao ozy izy Jesosy ry havana? Ary indro izao maninona momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Mino zany ve ianao ry havanao? Mino zany ve ianao? Jereo amin'ny Salamo 4:20. Salamo 4:20 ry havana. Ny andininy 4. Salamo 4:20. Andininy 4. Dia raha antsika mamaky ny tapany voalohany amin'izany 4:20 enina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mandeha mamaky ny loasa baka izy. Dia misy note kely amin'ny baibolitsika eo maninona? Baka égale fitomanina. Fiainantsika ry havanao, raha mbola ety tany dia mandeha mamaky an'izany loasa baka izany. Ozy izy mitorotendra hoe io loasa lava indrindra ety ambonin'ny tany, io loasa baka io loasa fitomanina io. Ary matetika kosika ny anaty fitomanina, ny anaty fifaliana ry havanao. Ary zay le fiainana azakivy, azaketraka. Fa le fanontaniana apetraky ny tompo aminao, fantatrao ve fa rehefa na dia mandeha mamaky loasa baka fitomanina ianao dia manatrika anao eo ny tompo e. Fantatrao ve fa rehefa mandeha mamaky ny loasa fitomanina ianao, ny
tompo no mampandalo anao am'izany lohasa fitomanina zany, anamarinany hoe ty zandriko ty zanako ty, mahafantatra hoe manatrika azy ianao anaty fitomanina, manatrika ianao ny tompo riavanao, manatrika ianao ny tompo. Ary ao anaty lohasa fitomanina, ao anaty lohasa baka, tsarovo Matthieu 28:20 momba anao mandrakariva izy. Fa zao ry havana, misy tonombavaka ampianarina antsika rehefa mandalo ny lohasa baka isika, lohasa fitomanina isika. Sokafy ny baibolinao amin'ny Salamy 39. Salamy 7:telopolo, ny andininy 12, ny andininy 12. De iarahantsika mamaky izany. Mandrenesa ny fivavaka Jehova o, ary miaino ny fitarainako. Aza mangina amin'ny ranomasoko. Io, aza mangina amin'ny ranomasoko. Amin'ny diem izy izay nivakina teo hoe aza hodiany tsy hita ny ranomasoko. Aza hodiany tsy hita ny ranomasoko. Manatrika izy dia mba miteny anao mianty ianao hoe Jesosy aza hodiany tsy hita io ranomasoko io hoe. Amin'ny version second izy hoe ne sois pas sourd à mes larmes, ne sois pas sourd à mes larmes. De hoe zay zany le tonombavaka voalohany hoe aza hodiny tsy hita ny ranomasoko. Ahoana hoe aza hodiny tsy hita ny ranomasoko? Averiny indray mandeha indray rehefa hoe aza hodiny tsy hita ny ranomasoko. Tonombavaka faharoa ao amin'ny Salamy 56. Salamy 56, ny andininy 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, manisa fireneneko ianao. De le faharoa hoe ataovy ao an-tavoangonao ny ranomasoko. Ataovy ao an-tavoangonao ny ranomasoko. De hoy izy ny diamy hoe angony ny ranomasoko, angony ranomasoko. Ahoana hoe angony ranomasoko? Tsy verivery foana io ranomasinao io hoe, tsy verivery foana, fa manatrika anao izy. Mitomany anao, raisin'le ranomasinao, de angoniny ao an-tavoanginy riavanao. Ahoana le tonombavaka voalohany? Aza hodiany tsy hita ny ranomasoko. Faharoa, angony ao an-tavoanginao ny ranomasoko. Raha zany ny vavakao anaty lohasa baka, anaty lohasa fitomanina, minosy matoky ianao, fa rehefa fantatry ny tompo ihany zay hataony hamonjena anao ry avana. Ahoana le tenin' Jesosy ry havana? Arindro izaho momba anareo mandrakariva. Ny hira manaraka ry havana de hoe e Jehova no mpiandry ahy. Nalaina avy amin'ny Salamy 7:20 ndraiky sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Salamy 7:20. Jehova mpiandry fa Jesosy mpiandry tsara. Le mpiandry tsara miteny momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga fataperana zao tontolo zao. Jerentsika ny andininy 4 amin'izany Salamy 7:20 zany amin'ny anaran'i Jesosy. Eny na de mandeha mamaky ny lohasa aliko ny fahafatesana zaho, de tsy atahotra ny loha zaho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra. Ny tsorakazonao sy ny tehinao reo no mahafatahotra. Inona moa le lohasa tamin'ny hira faharoa teo ry havana? Lohasa maninona? Lohasa baka, fitomanina. Eto indray lohasa maninona? Aloko ny fahafatesana. Zany ny fiainantsika ety an-tany ry havanao. De ao anatin'ny lohasa aloko ny fahafatesana manatrika antsika Jesosy. Ary ny olona mahafantatra hoe manatrika azy Jesosy, de zavatra roa no afantarany hoe manatrika azy Jesosy. Fantany hoe manana tsorakazo, ary fantany hoe manana tehina Jesosy. Ary ny olona ao anatin'ny lohasa aloko ny fahafatesana zay fanta fa manatrika azy Jesosy, de hoe mitady an'le tsorakazo, manatena an'le tehina ry havanao.
oviana ianao ry havana, oviana ianao naren'izany tsorakazo zany, oviana ianao naren'izany tehina zany farany. Ary sanatrin' zany saoty ianao le mandositra tsorakazo, ianao le mandositra tehina. Le tehina amin'ny teny frantsay hoe bâton, le bâton du berger, tehina. Le tehina ampiasain'le mpiandrondry hoe arme défensive io, iarovana le ondry keliny amin'ny biby dia isan-karazany, ny liona sy ny orsa sy ny karazany. Défensif io. Fa zao indrindra koa ry havana, mazava-dehibe io tehina io. Hitanareo moa zany le ondry dia matevina le volony, dia iny tehina iny no anavasavan'le mpiandrondry ny ao amban'le volony eo. Ijerena hoe sanatria sao misy bibikely na sao misy farariana le hoditry le ondry zany. Ry havanao, raha manavasavanao amin'ny teny le mpiandry tsara manatrika anao io, inona no hitany ao ambadika io apparencenao tsara be io, inona no hitanao ambadika io seho ivelany mahafinaritra sy raitra be sy bogosy be io, inona no hitany ao ambadika ao? Ary tsy tianao zany tsy tianao zany. Fa zany ny olona manatrika ny tompo ry havana, ary atrehan'ny tompo manaiky an'le teny, manaiky arovany, ary manaiky savasavaina amin'izany teny zany. Zany mahafatahotra eny an-dalana hozy izy Davida. Dia le tsorakazo indray le hazo misy an'le zavatra boribory iny, ohatra zavatra faraingo iny. Dia iny indray fampiasan'ny mpiandrondry azy iny dia rehefa misy ondry mania diso lalana izy dia lasa any anaty akatany, dia latsaka ao anaty buisson, anaty tsilo ao izy dia tsy tafavoaka izy. Iny no isarian'le mpiandry azy. Ry havanao, zava-dehibe nge zany manatrika antsika izy. Tsika nge tsika rehetrarehetra nge manitaka ny ondry, ary tsisy mahavita tena fa hoe antenao, andrandrao, antso le mpiandry tsara sy ny tsorakazo ry havanao. Ary rehefa mania ohatran'izay le ondry ka hafahany eo, dia iny ihany, iny no amerenany azy ao ambala. Iny ry havanao, io tsorakazo ny tompo io, izay hoe ny fanamasina, sary ny fanamasina no tiany tompo amerenana anao atao am-piangonana amin'izao maraina izao. Ianao izay mpanao tsitopahatra aty am-piangonana miangona tsy nandray, rehefa tsy kamo, rehefa tsy manan-katao, dia makaty ianao. Ary le tenin'Andriamanitra izay ankatoavinao, iny le tena sabatra amin'ny roa alela, maranitra, mamititra ny anaty lalina ao any, manavasava ny mombanao. Ry havanao, hozy izy ny tompo anao manatrika anao mpiandry tsara aho, andrandrao tsorakazoko sy ny tehiko. Ary zao tsy mandreraka any mamerina, sotra ny fanamasina nampiteny pastera Mampionina, rehefa mandalo lohasaroky ny fahafatesana, ninina fahasairanana, na aretiny zany na tsy fahampiany zany. Ry havanao, ok izay tia makany migasy ty, ok izay tia makany mitantarabe ty, ao anatin'ny lohasaroky ny fahafatesany, tena mahavariana ry havana. Ato amin'ity fiangonana ity, rehefa hitantarandreo katekomenindreo hoe ao amin'ny angery pastera ihany nefa marary efa hatramin'ny ihany hatramin'izao araka ny afatara pastera azy, dia efa niteteziny daholo na dokoterana zay gasy tantarabe mpanao an'izao. Ry havanao, tsy diranao any an-danitra zany e, tsy diranao any an-danitra zany e. Antenao ny tsorakazo sy ny teny le mpiandry tsara zay manatrika anao anaty lohasaly fakalaky ny fahafatesana. Ary fantatra koa fa mbola be dia be ato fampandala fomba malagasy eo anatrehan'ny fahafatesana. Aza manao zao, aza manao zao aza manao zao. Tsy aro anao amin'ny fahafatesana zany. Fa Andriamanitra mandanitra, miprograme izay andro hafatesanao sy minitra hafatesanao ry havanao. Fa io fombafomba gasinao io apititra anao any misely io. Da ho aritsika ry havana, ianao zany ira hoe Jehovah ny mpiandry ahy, dia tena andinitena tokoa sika hoe manatrika antsika izy, fa sika ve manantena ny tsorakazony sy ny teny. Ny olona mahafantatra fa manatrika azy ny tompony dia mahafantatra fa ny amin'ny fiainany izay momba ny fiainany rehetra
dia fitahiana avy amin'izany tompony a manatrika azy zany ka tsy afaka ao ambavana izany hoe fisaorana azy izany. Ny raha manaraka ao dia avy amin'ny salamo 7:1 dia nge rahantsika mamaky ny salamo 7:1. Salamo 7:1 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ry havana. Salamo 7:1 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaora an'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina, misaora an'i Jehovah ary fanahiko, ary aiza misy adonanao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny hainao tsidina ny andavaka, izay manarina famondrampo sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao. Hatreo ry havanao, manatrika antsika ny tompo a, raha manatrika marina azy tsika dia misaotra azy, manana fanahy mahafantatra fa eo izy, ary manana fanahy zany hoe any anaty lalintsika ny mihitsy ny tena hoe velom-pisaorana an' Jesosy no ny fanatrehany antsika ry havanao. Ary tsy tokony ho tapitra le tsy manam-pataperana le fisaorana, satria maro tsy tambo isaina sazany zany fitiavana itiavany antsika zany, zany fitahiana arotsany amintsika zany ry havana. Fa zao zavatra ampianarin'ny mpanao salamo, zavatra ampianarin'ny Davida antsika dia hoe jereo tsara, misy lara-pamena ny fitahiana ary misy lara-pamena ny fisaorana ho an'ny olona izay mahafantatra marina fa Jesosy no Kristy. Zavatra omena antsika voalohany ary isaorana azy voalohany, ary tokony atao antom-bavaka voalohany andin'ny 7 dia ninona? Ny famelana ny heloka. Zany aloha no isaorako an' Jesosy hoy ny mpanao salamo. Ary rehefa avy eo vao mivavaka ho an'ny aretina. Inona ny soa azonao raha salama tsy marofy ianao nefa mitoetra anaty fahotana, toetra anatin'ny heloka. Dia rehefa avy mangataka famelan-keloka, afaka mangataka fanasitranana, afaka mangataka fiarovana ho an'ny ainao dia hoe farany tady sakafo ho an'ny nofinao. Dia isika ry havanao angataka amin'ny tompo izy manatrika antsika hoe apatsy vo amandrakariva tompo ary zay fitahiana rotsaka ao amin'ny fiainako, ny lehibe sy le kely tsy fantatra akory, ary meo any afantatra ny lara-pamena, dia nangataka isan'andro voalohany indrindra famondramponao amelanao ny heloko. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ho amintsika fiangonana ny fahasoavan'ny ry havana. Amen.